androantsika iresaka mahakasika ny sujet ndeha ataoko hoe anisany manandanja ho ahy satria mampiteny mona loatsy ny raha misy am'izao fotoana zao amin'ny tontolon'ny fizahantany. Tsy haiko aloha hoe manakory ty fieritseretany na fahitany tompon'andraikitra eo anivon'ny MNP aniny décision ny raisiny mahakasika ny fampiakarana ny sara-pidirana na ny DAP, droit d'entrée dans les aires protégées, am'ty saison touristique 2026 ty. Hampiakarana. Mba fanieritseritsy hoe reo hoe manakory ny service zay atolotry ny zareo amin'ny mpizahatany tonga eto amitsika na koa mpizahatany ato anatiny zay mety misy ifandraisany amin'izay fampiakarany ny sara-pidirana amin'ny aire protégée zay. Zavatra tsara fantatsika aloha zany tsika mpijery ny MNP tantara kely dia ANGAP izy io taloha, zany hoe Association Nationale pour la Gestion des Aires Protégées. Zay izy io taloha, zany hoe tany amin'ny 1990 tany no niseny izy io, ary ny mission principale dia mitantana any aire protégée misy eto Madagasikara. Taty amin'ny 14 novembre 2008, zany hoe tamin'ny andron'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana zany no niovan'le anarany hoe MNP. Hitatsika moa fa président taloha teo de somary anglophone zay izy. Anglophile moa zany raha ny tena marina kokoa zany. Anglophile satria ty anglais izy de nieritseretiny zany hoe le fanovanany le anarany ho lasa MNP zany mety hiattirer client bebe koa zany akaty Madagasikara. Zay le hoe rebranding. De tam 14 novembre zany 2008 no nanovanany le anarany MNP, zany hoe Madagascar National Park. Ny mission principale dia miompana amin'ny resaka gestion des aires protégées. Zay aloha zany. Tsadotsika lavina zany. Izy no mitantana ny fahatrarovana manerana Madagasikara. Zavatra tsara fantatsika koa, tsika manaraka ny live ty dia misy karazany telo zany ny aire protégée na fahatsarovana zany valan-javaboary arovana zay tantana ny MNP. Ny catégorie voalohany zany de le parc national, iny le mahazatra atsika. Misy ohatra fantatsika zao Andasibe, misy Salo reny zany parc national. Fa ivelan'ilay parc national de misy koa ny antsoina hoe réserve spéciale. Maromaro vitsivitsy izy io. Ohatra ny Ambondava zao misy réserve spéciale Andranomena, zay anisany manana mampiavaka azy. Any fahatelo, ny catégorie fahatelo zany dia réserve naturelle intégrale. Io zany dia strictement interdit zany ho an'ny visiteur. Mila mahazofazo andalana avy any amin'ny zareo tompon'andraikitra eo anivon'ny MNP zany raha hiditra makany am'zany fahatsarovana zany. Fa ny réserve spéciale sy ny parc national zany de c'est plutôt pour le public. Na io nationaux, na io internationaux. De mitantana an'ireo valan-javaboary telo reo zany na fahatsarovana anankitelo reo zany ny asan'ny MNP. De ivelan'izay zany dia misy ihany koa zany prestation zay tsy maintsy jereny zareo akaika manahoana ny accès makany am'zany parc zany manahoana ny AST na ny aménagement de sites touristiques ao anatin'ilay fahatsarovana sy ny maro hafa. Ny mahagaga nefa zany dia tsy vitsy ireo olona zay mikaikaika zany mahakasika ny service ny MNP, zany hoe eo anivon'le aire protégée reo zany efa amantaonany maro. Ary nisy fotoana ireo mpiseradia zany efa nimenomenana zany ary ity zavatra mahatsikaiky koa, rehefa mampiakatra tarif de guidage ny mpiseradia dia
sakatsakanana. Zao anefa zany mampiakatra ny saram-pidirana any anivony parc national koa zany na ny aire protégée ny MNP ahoana moa fomba tsy hataitra hoe amin'ny fomba ahoana no ahafahany MNP mampiakatra nefa irantsika malala fa betsaka ny service ny MNP zany zay salesa désiré ozy ny vazaha zany hoe tena mba tsy tenenao hoe tsisy laiva anazy zany fa tena hoe ambany dia ambany le service zany. De ny zavatra mila jerena zany ao anatin'ity zavatra ty satria mety hoe de façon unilatérale ve no nanaova ny MNP an'ity fanapahan-kevitra ty sa nisy concertation miaraka amin'ireo acteurs touristiques satria raha ohatra ka de façon unilatérale zany tsy nijery zany izy afa-tsy ny tombotsoany satria ny vola militra ny aminy no mampanahira anazy fa nefa zay zavatra zay zany de frein ho an'ireo mpizahatany mikasaka hakaty Madagasikara. Zany hoe iny fanapahan-kevitra iny zany dia menace ho an'ny secteur ny fizahantany. Averiko indray mandeha menace ho an'ny secteur fizahantany. Ninona zany politika ho développentsika ao anatin'ny secteur tourisme ty zany dia mifrene anisany mifrene ny fahatongavana mpizahatany akaty Madagasikara ny fampiakarana ny saram-pidirana igny. Dikan'izay zany manaitra sahady ny tompona andraikitra eo anivon'ny MNP zany mba hijery akaiky an'ity raharaha ty ary manasa mba tsy tenena hoe manery ny tompona andraikitra eo anivon'ny ministère fizahantany sy ny asa tanana zany mba hijery akaiky an'ity raharaha ty satria hisy fiatsaikany amin'ny tontolon'ny fizahantany ary efa miresaka misy fiatraikany zay satria secteur transversal ity tourisme ty. Dikan'izay zany hinany anganony daholy ny mpiserady ny prestataire spécialisé zany hoe reny mpanao location de voiture, ny mpanao location de vélo, mpanao location quad, mpanao location bateau, ny hôtelier, ny restaurateur sy ny maro hafa, ny ataoko hoe ny acteur direct zay fa misy koa ny acteur indirect reny le mpamboly, mpiompy, mpanjono sy nretraretra satria lay produit zay vokarin'ireny olona reny dia jifainy ireo misehatra amin'ny fizahantany anisan'izay zany ny restaurateur. De eo zany mila mandray ny andraikitra ny tompony andraikitra eo anivony fizahantany. Averiko indray mandeha zao mikaikaina ny olona amin'ny haratsindalana. Eo ihany koa ny fahalafosany tapakila makaty Madagasikara. Eny fa na ny sidina ato anatiny dia lafo ny vidin'ny tapakila. Zao ndray zany ampiakarina koa ny saram-pidirana any amin'ireo aire protégée, en particulier le parc national. Hanahoana zany ny hoaviny ity tontolon'ny fizahantany ty atao anatiny taona, 2 taona, 3 taona, 4 taona, 5 taona. Misy milaza hoe efa tsy afaka iverenana tsony io tarifa io satria nampiakarina avy roheny noho ny teo aloha zany ny vidina saram-pidirana makany amin'ireo valanjavaboary eo. Dikan'izay zany ohatra ny salo raha tsy diso ny fitadidiko 65 000 ariary ho an'ny mpizahatany vahiny ny tapakila anankiray. 65 000 ariary. Dikan'izay zany raha hiakatra avy roheny zany io
dia any amin'ny 130 000 ariary zany ny vidina tapakila anankiray. Misy volany MNP. Misy vola MNP. Fa tsy fantako hoe makaiza ireo vola azony MNP zany amin'ny alalan'le DAP reo na hoe droit d'entrée dans les aires protégées. Satria raha ny tena marina ireo vola reo dia tokony hiverina any amin'ireo valanjavaboaty tsirairay ahafahana mijery an'le accès mahasarika an'ireo visiteur makany amin'le parc. Eo ihany koa anaovana aménagement any anatin'le parc. Zany rehetrarehetra zany dia ao anatin'ny tamberina andraikitra. Ary raha tsy diso ny tadidiko dia misy ny ampahan'le droit d'entrée koa zany makany amin'le commune mba hanaovana infrastructure pour les populations riveraines, pour les populations locales. Satria raha vao tsy mahatsapa ny impact ny fidiram-bola amin'ny alalan'ilay tapakila vidina mpizahatany anankiray, lay faritra misy an'ilay faritra rovana na ny parc national, dia inona ny zavatra mitranga? Ny zavatra mitranga dia lasa tsy maintsy hisy pression foana ao anatin'le parc. Zany hoe victime foana zany le parc amin'izay fotoana zay. Satria monsieur sentira zany hoe lasa tompony mangatakatiny lay olona sy vahoaka zany eny fotony zay misy an'ilay faritra rovana. Zay no antony hoe misy ampahambola zany mandeha amin'ny commune zany zay ahitana an'ilay faritra rovana ary mbola tafiditra ao anatin'ny fandaniam-bola ny MNP koa zany ny manao an'ireny entretien na karazana aménagement manodidina an'le parc. Isika ny Madagasikara dia manodidina ny 700 ny isan'ny faritra rovana. Betsaka zany 700 zany raha ataotsika fotsiny hoe kajikajy eo amin'ny ray alina eo ohatra ny mpizahatany vahiny mitsidika an'ilay parc national, de ndeha ataotsika hoe 130 000 ariary zany. Zany hoe am'le sarany vaovao resany zareo io zany. De imaginevitsika fa manodidina ny 1,3 milliard d'ariary zany ny vola miditra any amin'ny MNP ho ana valanjavaboary anankiray, ho an'ny parc national anankiray. Betsaka zany de dinio nefa zany ireo parc nationaux be dia be manera Madagasikara reo. Tsara fantatsika ihany koa zany fa ny MNP moa zany dia organisme rattaché izy io, rattaché au niveau ny ministère ny environnement et développement durable. Raha ny faniriko zany dia tokony ho jereny ministère roa tota, zany hoe ny ministère ny fizahantany sy ny asatanana sy ny ministère ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy makasika ny fanapakevitra ny raisiny MNP io. So sanatsiny zay tazapotsiny ny ministère ny tourisme. Satria averiko nay mandeha misy impact ny fahatongavany mpizahatany tonga eto amintsika ny fampiakarana ny saram-pidirana any amin'ny parcs nationaux. Ka ninona zany ny stratégie de communication ataotsika
mba hisariana ny fahatongavana mpizahatany hitsidika Madagasikara atao anatiny herintaona, 2 taona, 3 taona zany dia anisan'ny sakana tsy ahatongavany mpizahatany zany ny fampiakarana an'io saram-pidirana io. Satria imaginez-vous hoe efa mandota pakilalafo izy tonga aty amin'ny alalan'ny fiaramanidina de mbola mpandoavina koa izy saram-pidirana lafo amin'izay zavatra akanesany aty satria ny 80% ny touriste mandeha makatỳ Madagasikara dia hanao ny antsoina hoe zahavoary na écotourisme. Satria zay no mampalaza antsika. Le izy zany tsy mampaninona raha ohatra ka hatsaraina le tolotra sy ny service rehetrarehetra manodidina n'ilay valan-javaboary dia azo jerena tsara ny fampiakarana ary rehefa jerena le fampiakarana ny saram-pidirana amin'izay fotoana izay de mila à l'unanimité ny andaniny acteur touristique zany makasika ny zay fampiakarana ny saram-pidirana zay. Fa tsy hoe entité anankiray no anapaka an'izay. Marina fa nisy ny consultation mety nataony MNP alohany nanapahany hevitra zany amin'ny fampiakarana ny saram-pidirana aty. Fa kosa raha ohatra ka forcing nanaovana azy zany amin'izay fotoana zay de tsy mety. Fa tokony angle maromaro ny jerena zany hoe ahoana mahakasika an'ity révision na prix d'entrée zany any amin'ny aire protégée ity. Ka tsy haiko hoe ho aiza marina atsika ty amin'ny sehatry ny fizahantany iza ho aiza marina atsika ty. Satria raha ny fahalalako azy inihina potehana ity secteur zay anisany mandray anjara amin'ny fampiodinana ny toe-karena eto Madagasikara. Satria averiko foana anisan'ny secteur clé ity, anisan'ny secteur stratégique ity resaka fizahantany ity. Raha tsy resaka fotsiny amin'izay lafiny famoronana asa zay sy fampidirana vola vahiny eto amintsika. Satria anisan'ny stabilisehany sandam-bola antsika ariary nge ity sehatry ny fizahantany ity.